ny tanan'i Jesosy. Ary nandritra izay andro maromaro izay dia ny ten'Andriamanitra dia nanambara tamintsika fa ny tanany dia feno fitahiana, ny tanany dia feno famelan-keloka, ny tanany dia feno hery. Ary mino aho fa hanao zava-magaga eo amin'ny fiainanao izy. Ka eo ampanarahanao ity fandaharana mitondra hery. Anatin'ilay fandaharana manao hoe ny tanan'i Jesosy hanao fagagana eo amin'ny fiainanao tokoa ne izy. Ivavaka isika. Raha eo ampitomboy ny finoanay. Ampianaro izay mba hifikitra aminao, ametraka ny mombanay eo am-pelatananao. Ka ianao no hitay anay, ianao no hamela ny helokay, ianao no hanome hery anay, ary ianao no hanome fandresena ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tanan'i Jesosy. Ao amin'ny Luka toko 9 no andeha isotomantsika lesona indray amin'ity anio ity. Lay tantara hitantsika ao amin'ny Luka toko 9. Dia lay nanasitranany Jesosy lay vehivavy nitsidra nandritry ny 12 taona. Raha ny tantara dia haitsika fa naniry ny handeha ho an'ilay zanakavavy ny Jery Kristy mba anasitrana an'ity tovovavy vao 12 taona ity. Kanefa noho ny fampiatsahan'ny olona dia nivily lalana izy ka nandalo teo amin'ity vehivavy nitsidra narary nandritry ny 12 taona ity. Ary mino fa tsy tonga ho azy izany isa izany, satria ilay tovovavy kely vao 12 taona, ilay vehivavy narary ty dia nandritry ny 12 taona. Ary nisa 12 moa dia maneho vahoaka, maneho ny mpianany ny foko 12 ao amin'ny soratra masina. Ko raha vitan'Andriamanitra atao izao fagagana izao amin'ny Luka toko 9, dia tsy misy antony koa tsy ahafahany manao izany fagagana izany amiko sy aminao amin'izao fotoana izao raha mino ianao. Narary nandritry ny 12 taona ity vehivavy ity. Azadino ry havana fa ny tena olana dia izao. Misy 4 izy ireo. Eo ihany le hoe nitsidra. Fa le 4 ireto dia nitoetra teo amin'ity vehivavy ity. Ny ray voalohany dia olana arabola. Satria laniny tamin'ny aretina avokoa ny vola rehetra ka nahantra izy. Ny faharoa dia olan'ny fifandraisana. Satria io aretina izay mahazo azy io dia nitarika azy tsy hanana fifandraisana intsony amin'ny hafa. Eny fa na dia ny havany akaiky indrindra aza, maika moa fa ny mpiara-mivavaka aminy sy ny mpiara-bela aminy no ny loto izay mahazo azy. Ka nikisaka ny olona tsy te ifandray amin'ity vehivavy ity. Ka indro nitoka-monina tanteraka izy. Olana ara-pifandraisana. Ny fahatelo dia ny olana ara-panahy ihany koa. Satria raha no heverina fa maloto izy no le aretina mahazo azy araka ny kolotsaina jiosy dia tsy afaka izy ny handeha hamonjy ny fiangonana. Ary nandalo olana ara-panahy izy. Le toerana izay tokony andraisan'ny hery ankehitriny ny indro tsy azo ny aleha noho izany aretina izany. Ary ny olana faefatra goavana ihany koa dia le olana ny maizy azy. Satria vokatry ity aretina ity dia tsy fantatra ikory lay identiteny na lay maizy azy. Ary zany no mahatonga ny filazany tsara efatra sy manome na dia ny anaran'io vehivavy io aza amin'ny tantara. Nanana olana arabola izy, nanana olana ara-pifandraisana izy, nanana olana ara-panahy izy, ary nanana olana noho ny maizy azy. Vokany tsy nisy fanantenana ny velona intsony tao aminy. Ny vola lany, ny namana ifaneraresana tsy misy, ny fiangonana tsy afaka andehanana fa maloto izy, ary na ny anarany aza dia tsy misy. Soa ihany anefa fa mbola nisy finoana kely dia kely tao aminy, ary teo no tombotsoa azo satria handalo eo amin'ity toerana misy azy ity
Jesosy. Ary noho ny abetsahan'ny olona dia tsy mba afaka ny hanantona azy ity vehivavy ity amin'ny fomba tsotra sy mora, fa nisisika ny fanety izy mba hikasika any Kristy. Fantatsika tsara ny tantara fa noraisiny ity vehivavy narary nandritra ny 12 ity ny sombotra viavin-dambany Jesosy. Ary rehefa nokitiany izany dia eo amin'ny 4:7 sy ny manaraka dia hoy ny ambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Luka 5:9. Dia nakeo hoe vony Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny sombondra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary Jesosy, iza moa nanendry ahy? Ary rehefa samy nandà izy rehetra, toy Petera sy ny namany, tompoko, ny vahoaka betsaka ny fanety ka nanizina anao. Fa rehefa nokasiany ity vehivavy ity ilay sombondra viavin-dambany Jesosy dia niala ozy ny aretiny. Ary Kristy no niteny manao hoe iza no nanendry ahy. Namaly mpianatra manao hoe Kristy betsaka ny olona, maro ny olona mifanety izy ireo ka maro ny mikasika anao. Ny mampalasa eritreritra riavana dia hoe nikasika azy avokoa ny olona maro. Nahoana no tamin'ity vehivavy ity ihany izy no ambara fa nisy herin'iala tao aminy, fa tamin'ireo olona maro be zany tsy nanambarana izany izy. Mamperitreritra loatra izany satria noho ny finoana sy ny faniriana fanoloran-tena teo amin'ity vehivavy ity ka nikasihany le akanjony ny Kristy dia nitondra fanasitranana ho azy izany. Ary Kristy manao hoe iza no nanendry ahy? Vokany nijanona ireo kortezy lavabe izay niaraka tamin'i Kristy. Nitopy teo amin'ny avokoa ny maso rehetra ny amin'ny hoe iza ilay nanendry ahy? Iza no valiny izany fanontaniana izany? Ary tsy niambahamba ilay vehivavy ny teny manao hoe Jesosy izao ilay nanendry anao. Nitodika teo amin'ity vehivavy ity avokoa ny mason'ny olona rehetra satria ankehitriny sitrana izy amin'izao fotoana izao. Ary no ilay teny hoe iza no nanendry ahy? Ilay olany arabola teo dia voavaha izany satria manomboka izao afaka hiasa sy hitady vola amin'izay ity ramatoa ity. No ilay teny manao hoe iza no nanendry ahy dia afaka ilay olana ara-pifandraisana satria maniry te hifandray aminy avokoa ny olona ankehitriny ny amin'ny hoe nanahoana ny fahagagana nataon'i Kristy taminao, nanahoana ny momba anao, naniry ny hifandray aminy avokoa ny rehetra, eny fa na dia niavany aza ankehitriny. Ary no ilay teny manao hoe iza no nanendry ahy dia voavaha koa ilay olany ara-panahy satria afaka makany am-piangonana izy hivavaka ankehitriny. Ary no ilay teny manao hoe iza no nanendry ahy dia voavaha ny olany amin'ny maizy azy satria raha tsy fantatra ilay identitéany teo aloha ilay maizy azy dia ino fa fantatry ny olona izy ankehitriny manao hoe iny vehivavy iny ilay narary, iny ilay nisitranan'i Kristy amin'izao fotoana izao. Niova ny zavatra rehetra satria nikasika an Jesosy. Ary na iza no manam-pinoana ka niazakazaka anantona ny Kristy ka ametraka ny fiainany eo am-pelantanany, izany hoe eo amin'ny Kristy manontolo, dia azadino fa ny fiainana eo amin'ny Jesosy dia mitondra fanasitranana. Ny fiainana raisin'ny Kristy an-tanana na fiainana manolotra ny momba azy ho eo amin'ny Kristy mitondra fitahiana ho isika, mitondra famelan-keloka ho isika, mitondra hery ho isika, ary mitondra fanasitranana. Tsy fantatro ny fiainanao ankehitriny. Mety any amin'ny toeram-pitsaboana angamba no andrenesanao izany teny izany. Mety ao anatin'ny lalana andeha amonjy mpitsabo angamba no andrenesanao izany teny izany. Mety eo am-paniriana marary angamba no ahitanao amin'ny lalan'ny tambazotra tserasera izao afatra izao, azadino. Fa raha mino isika ka manantona ny Kristy, mametraka ny momba antsika eo aminy, dia ny fiainana eo amin'ny Kristy mitondra fanasitranana. Narary 12 taona sitrany. Ilay tovovavy kely izay tokony ho nalehan'i Kristy teo amin'ny voalohany, rehefa maty izy, vao 12 taona monja, dia indro
fa natsangany tamin'ny maty, mino fa io aretinao io ihany koa dia ho azon'i Kristy ho sitrana. Ary raha mino ianao, anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy, satria ny tanany mitondra fitahiana, ny tanany mitondra famelan-keloka, ny tanany mitondra hery, ary ny tanany mitondra fanasitanana. Anasitrana anao tokoa ane Jesosy amin'ity anio ity sy ny ho avy rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ray malalo isaoranay mandrakariva ianao ny amin'ny teninao, satria miaino anatin'ny tontolo-potika sy rava izay ankehitriny, ary indro mianjady aminay avokoa ny karazana aretina rehetra eo amin'izao tontolo izao. Kanefa Tompo, misaotra anao izay fanonony aminao, ny finoana ianao, ny fametrahanay ny momba anay eo am-pelantananao, dia mitondra fitahiana, mitondra famelan-keloka, mitondra hery, fa indrindra mitondra fanasitrana. Tompo, sitrano izay, sitrano io lehilahy sy vehivavy manaraka ny fandarana mety marary ankehitriny, ary eo ka iseho ho amin'ny tokantranonay tsirairay avy ny vonina hitrao, amin'ny anaran'i Jesosy.